Shalom, 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 shalom les goulam. Miarahaba rehetra rehetra, Shavuatov, mirary herinandro tsara. Zay moa zany hoe Shavuatov. Bezat Hashem, zao antsika vao hanohy an'le fampianarana Shahar Kedusha, izay efa natomboka, efa volana maromaro. Bezat Hashem mety aman-taona mihitsy ary satria mety tamin'ny herintaona efa nanomboka natao ilay Shahar Kedusha amin'ny teny gasy moa zany. Dia tsika zao amin'ny isany anisan'ny vidéo dia faha-valo ambin'ny folo tsika zao. Bezat Hashem. Donc dia zay zany no tohizantsika anio Bezat Hashem. Izy moa zany efa arakin'izay efa manaraka ny cours fampianarana ny fanamboarana sy ny fahitsinana antsoina hoe toetra ratsy, midot raot, mba ho azo foana ny antsoina hoe midot tovot na ny toetra tsara izay mitondra ny olona anankiray ho antsoina hoe olona feno fahendrena. Dia Bezat Hashem ny boky antsoina hoe Shahar Kedusha na ilay varavaran'ny fahamasinana no nosoratan'ny Rabbi Chaim Vital izay mpianatry Ari Akadosh, ireo olon-kendry araky ny efa mahafantatra zao olon-kendry tao amin'ny zanak'Israel izay nitrandraka ary niaina ny Torah avy amin'ny alalan'ny tsiambaratelon'ireo didy napetraka Hashem na ireo mitzvot napetraky Akadosh Baruch Hu ilay nahary ho hajain'ny Israelita. Izay moa zany Israel ataoko hoe Israel ilay izy Bezat Hashem. Dia ny fampianarana farany antsika miditra amin'ilay varavarana antsoina hoe varavarana fahadimy ao anatin'ny toko voalohany amin'ny boky Chelek Rishon Sha'ar Chamishi. Dia teo isika nijanona tamin'ny hoe inona no antsoina hoe dingana Chassid na Hasid ny tena marina, Hasid Het. Hasid avy amin'ny teny hébreu antsoina hoe Hesed. Hesed zany asa soa, fanaovana asa soa. Dia ny Hasid zany ny olona mpanao asa soa. Zay moa zany araky ny soratra eto ambany eto io no antsoina hoe Hasid. Dia io dingana io araky ny hitantsika dingana avo be ara-panahy. Dingana ara-panahy moa zany resantsika eto. Dingana misy an'ny olona izay mitrandraka foana ny hiakatra amin'ny dingana ara-panahy araky ny fampidirana ao anatin'ny Shahar Kedusha antsoina hoe Bene Alia na ireo zanakan'ny mpiakatra. Ohatra ka dika arabaky teny fa inona ny hevitra ao anatiny, ireo olombelona izay mitrandraka hatrany ny hiakatra amin'ny dingana ara-panahy ary ifandray amin'ny fototra n'ireo fanahy rehetrarehetra ny olombelona. Dia amin'izay dingana zay araky nazavain'ny Rabbi Chaim Vital sy ireo olon-kendry tany aloha, mihina tonga aloha ny dingana voalohany enjatrarina dia ny fahendrena. Zay ny tanjona. Rehefa azo ny fahendrena zay vao moramora ho antsika ny manatanteraka ireo didy napetraky Hashem, napetraky ilay nahary ho antsika. Zay misy karazany roa ny anatin'ny didy antsoina hoe mitzvot AC na mitzvot positif na ny antsoina koa hoe fomba raha ohatra ka dika amin'ny teny gasy, sy ireo didy izay tsy azo atao, mitzvot lota AC na antsoina koa hoe fady. Bezat Hashem. Dia ireny moa zany efa fampianarana efa fantatra zao ho an'ny izay manaraka an'ireto limody na cours reto fampianarana reto hatramin'izay. Fa hanohy zany isika androany Bezat Hashem an'ilay dingana antsoina hoe Chassid. Zay iny zany tena tanjona. Fa alohan'izay zany isika zao atao mamerina kely fotsiny hoe inona moa zany ny dingana teo alohan'izay. Dingana alohan'izay araky ny fantatsika dia ilay dingana antsoina hoe tsadik na olo-marina. Olona marina, tsadik tsedek, olona mahintsy zany na olona marina. Ny olo-marina hozy izy araky ny fampianarana tao aloha dia ireo olona izay miezaka ny manatanteraka an'ireo didy 300 ny didy napetraky Hashem ao anatin'ny Torah, fa mbola miady izy, tsy tena tanteraka, tsy tanterahany hatramin'ny farany satria eo am-piadivana.
inona hoe eo am-piadivana miady amin'ny antsoina hoe hetser hara na ilay ilany ratsy. Araka ny fatantsika fa ny olombelona dia manana ilany tsara sy ilany ratsy. Amin'ny teny hebreo izy hetser tov sy hetser ra. Ireo nefa ray ihany. Iny dikan'izay ao anatiny olombelona tsirairay ihany io ary ny olona anankiray, ny Adama anankiray manana an'izy roa. Tsy hoe zany hoe ny hetser ra mila sorona, mila vonoina sanatria izany hazo shalom satria Hashem nametraka an'ireo ilany roa singany roa ireo tena marina. Fa ireo roa zany antsoina hoe io no antsoina hoe Adama. Le ratsy sy le tsara mitambatra izy roa ireo miaraka, tsy afaka sarahana. Dia izay zavatra izay io no misy ny ady amin'izay ao anatin'ny olombelona. Misy ny hetser tov, inona ny ataontsika hoe fototra, inona ny zavatra tena hoe tian'io hetser tov na le ilany tsara tanterahana, ny hanompo ny Hashem, ny hanatanteraka ny sitrapony Hashem. Dia ny hetser ra indray ny tanjony dia ny hanatanteraka ny sitrapony fa tsy ny sitrapony Hashem. Dikan'izay misy ady ao, misy ny sitrapony Hashem tiany hetser tov tanterahana, sitrapony tsika, sitrapony hetser ra indray sitrapontsika ny tena marina, ataontsika hoe sitrapony hetser ra no tiany tanterahana. Izay le ady. Indray manao mitzvah izy, indraindray izy tsy manao mitzvah, sisa. Indraindray izy manatanteraka ny adidy na indraindray tsy manatanteraka. Dia io zany izy antsoina hoe tsadika. Tsadika zany olona mbola miady. Miady amin'ny fanatanterahana sa tsy fanatanterahana ny sitrapony Hashem. Dia misy moa zany ny fambara ao anatin'ny Gemara ary malaza fantatra izy hoe ny tsadika izy lavo impito fa mitsangana impito. Zay no mahatsadika ny tsadika. Izy inona izy? Mitsangana izy. Lavo izy fantatra fa lavo fa tsy manaiky resy satria inona ny tanjony? Misy ny dingana farany avo anatin'ny sokajy antsoina hoe tsadik. Tsadik kovet yetzro. Na ny tsadika izay nandresy an'ilay ilany ratsy. Zay zany tanjona voalohany, mihina resy ilay hetser ra. Dikan'izay mandresy foana izy zany. Tsikelikely izy maka fandresena eo isan'andro moa zany. Satria averina ihany fa io zavatra io tsy tantara ohatran'ny hoe adiny ataontsika hoe iray andro na iray volana fa aman-taonany. Misy arakaraky ny izay arakaraky ny olona izy ny tena marina fa misy aman-taonany ary ny tena marina mandrapahafaty satria ny hetser ra miaraka amintsika foana. Mila fehezina izy ary mifehy azy ka hatramin'ny farany satria na sanatria izany hazo shalom efa eo varavara'ny fahafatesana ka tratran'ny hetser ra dia manjary latsaka. Fa zay zany hoe tsadika. Ilay tsadika zany hoe olona mbola miady. Ny tanjona zany amin'izay dingana sokajy voalohany izay ilay antsoina hoe tsadik na ilay olo-marina ny ifehy andresy foana rehefa misy ady zany satria mbola miady izy, misy ady fa andresy foana, mandresy iny dikan'izay tsy ny sitrapontsika no tanterahana fa ny sitrapony Hashem. Zay zany tanjona zay ilay olona voatsoina hoe tsadik gamor kovet yetzro, ilay olon-kendry tanteraka naharesy an'ny hetser rany. Dia vita izay dingana izay dia zay vao miditra amin'ny antsoina hoe chasid. Ny chasid indray ny olona mpanao asa soa. Fa maninona? Lasa hoe mpanao asa soa satria ny tsadik dia olona mbola miady, misy ady ataony ao anatiny. Ny tsadika zany olona mitodika, ataontsika hoe mbola mikarakara ny tenany. Mikarakara ny tenany izy mba ho olona ataontsika hoe tsy ataontsika ny olona hanatanteraka ny sitrapony Hashem. Dikan'izay ny tsadika mbola tsy afaka mitodika amin'ny olon-kafa, tsy mitodika amin'ny tontolo iainana, tsy mitodika amin'ny ankohonana sy ireo olona mpiarabelona aminy fa mbola ao amin'izy, mbola mitodika ao aminy aloha satria izy aloha zay mahatonga hoe ny tena aloha no ampiana voalohany raha te hanampy olon-kafa. Vita izay dingana izay rehefa tonga izy amin'ny dingana antsoina hoe mandresy foana izy isaky ny misy ady eo amin'ny miaraka amin'ny hetser rany, izy foana mandresy, izy mandresy. Amin'izay fotoana izay rehefa tena mipetraka tsara ny zavatra izay, afaka amin'izay io olona io izay antsoina tsadika mitodika amin'ny eo amin'ny manodidina azy voalohany eo amin'ny fianakaviany, ao amin'ny tokantrano
de eo amin'ny mpiara-belona aminy na ny ankohonana sy ny ataontsika hoe ny prêt-à-pot de afaka mihitsy eo hoe mitsokatra tsikelikely am'ireo sokajy rehetrarehetra amy fiainany. Ny communauté rehefa avy eo ny faritry ny faritany sy ny sisa ka hatramin'ny firenena sy zao tontolo zao betsaka hatram'izay ny tanjona. Fa zay zavatra rehetra zay tsy ho tanteraka ary tsy ho vita raha tsy amy voalohany aloha mila miady mikarakara ny tena. De zay zany de mahasamy hafa ny hasida sy tsadiky. Ny tsadiky mbola mikarakara tena, ny hasida efa voakarakara ny tenany de afaka mitodika am'izay izy amin'ny olon-kafa zay mahatonga an'io hoe mpanao asa soa. Hanao asa am'izay izy tsy ho anazy fa ho an'ny mpiara-belona aminy. Zay mahatonga hoe mpanao asa soa mezatashena. De hoy izy: "Ou ne va adevarim ashehem mitzavim tamid vetzarehim zehirut gedola." Atao amin'ity andininy ity izy ho hazavaintsika ireo zavatra rehetrarehetra zay ilaina tokony ao an-tsainina olona anankiray ary ezahany olona anankiray mahatadidy azy, mametraka azy ao anatin'ny sainany tamid, tokony isan'andro. Tamid zany mandrakizay. De hoy izy: "Vegan hem devarim shehem yoter hamorim mikol hasha'ar kefi asher bararti mipnimi." Omri Noam Rabbein Uzal betalmud ou be midrashim ou be masechet yirat het be pirkei derech eretz ou be sefer hazoar kevar nitbaer sha'arim shekadmo ki shalosh madrigot hen. De tsy vitan'izay hozy izy voalohany fa ireo zavatra ho hazavaintsika ireo zany mila tandremana tsara ary mila tadidina foana. Ary misy ireo firesaka sy fampianarana sy fambara voasoratra anatin'ireo boky rehetrarehetra zay notonony teo zay zavatra ataontsika hoe tokony zavatra sarobidy ary misy lanjany be hozy izy ao anatin'ireo boky antsoina hoe le Talmud, ao anatin'ireo midrashim, anatin'ireo boky misy masechet anankiray anatin'ny Talmud miresaka antsoina hoe yirat het na ny fatahorana ny fahotana ny ota. De misy pirkei derech eretz na ny boky anankiray antsoina hoe perek zany chapitre na andininy mikasika ny fahalalam-pomba. Derech eretz na ny zany tadidintsika hoe fahalalam-pomba derech lalana, eretz lalana ny eto an-tany na fahaizana miaina, fahalalana miaina eto amin'ity tontolo ity zany. De ao anatiny koa boky antsoina hoe Zohar. Any zany feno fampianarana ary feno zavatra sarobidy ary misy lanjany be mikasika an'izay dingana mikasika an'ireo zavatra rehetra tokony fantarina azahoana ny dingana antsoina hoe hasid na olona mpanao asa soa. De hoy izy: misy karazany telo izy ireo zavatra ireo, misy sokajy telo, mizara telo zany ireo zavatra ireo. Voalohany hozy izy: "Arishona bekinyan hamidot hatovot benefesh hayesodit be teva gamor." Voalohany hozy izy rehefa hiditra am'izay dingana sokajy antsoina hoe hasida zay hozy izy mila maka, mila tsy hoe maka fa kinyan, fahazahoana, mila mahazo an'ireo toetra tsara izay mipetraka mifototra ao anatin'ny nefesh hayesodit ho an'izay efa mpanaraka ny koro. Manasa anareo mijery an'ilay koro tany aloha, mamerina zany ohatra zay tsy mahatadidy fa ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'izy efa misy koro natao tany aloha mikasika ny antsoina hoe nefesh hayesodit. Nefesh hayesodit na ilay fanahy fototra no toeran'ireo toetra tsara sy toetra ratsy. De ao anatin'io izy tokony ho alaina, tokony ho hazon'ny olona anankiray hozy izy le toetra tsara rehetra zay ao anatin'le fikotra na zay mitoetra ao anatin'le fanahy antsoina hoe nefesh hayesodit ka tokony ho lasa ohatrany hoe toetrany tena lasa toetran'ny hatram'izay lasa ohatrany hoe fahazarana zany le izy, fahazarana amin'ny toetra
tsara. Teva zany a natiora, lasa natiorany le izy. Hasinita besôda meraha besoro meraha chassa mitsivoto lo TAC benefesh asirity de vita hozy izy zay dingana zay ao anatin'ny nefesy antsoina hoe nefesy isodity de ao anatin'ny ny olona antsoina hoe chasida koa izy a ao anatin'ny sokajiny dingana anankiray ny fanahy anankiray antsoina hoe nefesy sirnite misy ina indreo izy miala lavitra soro meraha miala ny zavatra ratsy iny antsoina hoe raha hozy izy a na zavatra ratsy a ilay fandikana ireo fady 5,3 ny isan'ny didy zay tokony ho tandremana mba tokony tsy ho dikaina zany mitsivoto lo TAC mitsiva tsy azo atao na fady ny olona antsoina hoe chasida zany a tena lasa toetran'le antsoina hoe toetra tsara manana toetra tsara izy fa tena lasa ataony hoe natiorany mihitsy le izy de faharoa tsy mandika fady na ndray ashlichit بكيوم رمح ميزفوت assez hanikra asetov de ny fahatelo amizay hoy izy a ny fanatanterahana ireo fomba 720 na mitsivoto AC na ireo didy tokony tanterahana. Voalohany zany aloha mila endry fahendrena satria ny fahendrena no no azo rehefa manana toetra tsara. Faharoa mitandrina ny fady, fahatelo manatanteraka ny fomba. Ireo izy de dingana. Yashishit bekium behine od yesh madrega emtsait shehem kinyan hamidot behem begam hem ka keruvim al mitzvot lo TAC derer askamta ou medivre kabbalah shehu ha meha neheviim veha ketuvim. De mbola misy dingana anankiray izy a ao anelanelan'le mitsivaty le fitandremana ny faty na fitandremana an'ireo mitsivaty lo TAC zay hita taratra izy a rehefa misy olona anankiray a mianatra amin'ny fampianarana sy ireo zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny hoe kabbalah. Kabbalah zany ino antsoina hoe kabbalah? Kabbalah ny dikan'ny kabbalah mandray fandraisana. Mekabel mandray. Kabbalah zany a ny fandraisana, ino dikany hoe fandraisana? Ny fandraisana n'ireo fampianaran'ireo olon-kendry avy any amin'ny tontolo olon-kendry tany aloha nahazo an'ny fomba fanao azo avy amin'ny Moshe Rabbeinu. Azavana kely izy mety efa natao fa aleo ahitsy ihany averina ihany. Moshe Rabbeinu rehefa napidina ny Torah tany amin'ny tendrombohitra Sinay, Har Sinay de napidina an'ilay Torah voasoratra zay ananantsika zao Torah shebertav amin'ny teny hebreo de miaraka amin'iny tsy maintsy nampianatra izy ny antsoina hoe Torah shebealpe na ny Torah lovatsofina na ny fanazavana avy amin'ny vava. Ino dikan'izay? Misy zany fanazavana le nameny Moshe ho an'ilay Torah zay voasoratra. Reo nampianarin'ny Moshe any Aharona sy ny zanany nampianarin'ny Moshe tamin'ny Zekenim na ireo olon-dehibe. Nampianarin'ny Moshe any Israelita na ireo foko 12 taranaky Israely. Tsy maintsy miaraka zany izy roa. Tsisy hoe Torah voasoratra fotsiny fa Torah voasoratra miaraka amin'ny fanazavana. Iny ny antsoina hoe Torah shebealpe. Ary ny fanazavana no antsoina hoe tsy izany tena indray fa Ben Ishchai no mampanazava an'izay avy amin'ny fampianarany Ari Akadosh. Hozy izy ny Torah shebealpe hozy izy ny antsoina hoe sod na tsiambaratelo. Misy dingana efatra le izy a Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod fa indrindra ny sod hozy izy a voatazona ao amin'ny Torah shebealpe. De ny kabbalah zany iny fandraisana an'ireo fanazavana shebealpe raha milovatsofina zay voarainy olon-kendry anankiray, mpampianatra anankiray ho ampitany amin'ny mpianatra. Ny mpianatra zany antsoina hoe kabel na mpandray. Ny kabbalah zany
averina ihany tsy hoe zavatra ratsy satria lasa niova mantsy ny définition ny fomba fahasazahoana azy am'izao fotoana hoe kabala zany zavatra ratsy satria mampiasa anarana masina sy ny sisa de manao miracle manao fahagagana sy ny sisa tsy izay mihitsy le izy. Ny kabala zany olona nandray ny fomba-panao na ny fomba fahazahoana ny Torah avy amin'ny fampianaran'ny sôdy na tsiambarately ezatra Hashem. De io izy reo zavatra rehetrarehetra reo izy tokony reo fampianarana antsoina hoe fahendrena fitandremana ny fady ary fanatanterahana ny fomba reo dingana telo fa mbola misy anankiray izy miampy amin'izay dingana zay amin'izay lalana zay avy amin'ny fampianarana ny kabala misy fampianarana manokana mihitsy zany any amin'ny kabala sy inona koa neviim ireo mpaminany boky ny mpaminany ny boky ny mpaminany araky ny fanazavan'ny benisray foana koa kabala reo sôdy reo neviim ketovim mishna talmud gemara reo boky rehetrarehetra reo natsoina hoe Torah tsy manao neviim sy ketovim fa mishna Torah mishna talmud gemara reo natsoina hoe Torah CBLP. Ny fototra an'ireo Torah CBLP reo na ny Torah izay ny lovan-tsofina ny Torah ao anatin'ny neviim sy ketovim na ny bokin'ireo mpaminany sy bokin'ny ny hagiographe moa zany izy ny frantsay. Ho an'izay zatra mianatra ny Mishna, Gemara sy Talmud hita taratra ao fa ny olon-kendry tany amin'ny Sanhedrin sy ireo mpanoratra ny Mishna sy ireo rehetrarehetra reo mahafantatra manana kolotsaina amin'ny neviim sy ketovim na amin'ny soratry ireo mpaminany. Misy foana tsy maintsy misite tsy maintsy manonona foana na profety anankiray na ny mpanjaka na ny bokin'ny Yehoshua na ny bokin'ny mpitsara sy ny sisa sy ny sisa. Reny rehetrarehetra reny na Mishle bokin'ny Shlomo Amelech sy ny sisa sy ny sisa. Tehilim reny no référence hitantsika foana ao anatin'ireo boky ireo. Ohatra zao tsika zao mianatra hitsy mihitsy tonga de hita eo ao anatin'ny Sara Kedosha misy psaume na Tehilim tonga de voasoratra eto foana amin'ny fampianarana ohatra anankiray fotsiny zay efa mahita sika. Zay izy any amin'ny neviim sy ketovim reo izy any feno fampianarana be dia be. Ny olona antsoina hoe chasida zany olona nandalina tsara satria zay ny fianarana ny Torah nandalina tsara ny bokin'ny Torah voalohany indrindra marina fa neviim sy ny ketovim na ny mpaminany bokin'ireo mpaminany sy ny bokin'ny antsoina hoe hagiographe. Raha tsy nianatra an'ireo de ataontsika hoe mbola tsadika ilay olona satria tsy maintsy mandalo amin'izay dingana zay. Vetivety fotsiny. De tohizana amin'izay zany. Echad dingana voalohany inyan hamidot hayoter megunot veyoter chamurot vehamonaot de bikot haadam im Hashem yitbarach. Manomboka izy araky ny hitantsika teo mila lasa ataontsika hoe tena toetra lasa natiora mihitsy ny hoe ny ananana ny antsoina hoe toetra tsara satria midoto izy ny resaka toetra io izy no zay faran'izay lehibe indrindra faran'izay mavesatra indrindra eo anatry izay ino zany rehefa avetsivetsy afady somary saratra mandika azy satria azo izy ny teny hebreo fa baina tashany inyan hamidot hayoter migonot veyoter chamurot ve hamonaot de bikot haadam im Hashem yitbarach.
Aleo raisiny ohatran'izao le fandikan azy. Raha misy ozy izy olombelona anankiray te hifandray, te hipetaka, midabaika, diboky zany zavatra mipetaka, te hifandray amin'ny ilay nahary, hidy-baraha ilay nahary azy. Inona ozy izy ny zavatra farany tandremana indrindra ary zavatra farany tokony asiany lanja indrindra eo amin'ny fiainany? Ny mikasika ny toetra. Tsy miresaka izy mikasika ny fomba, tsy miresaka izy mikasika ny fady, fa miresaka izy mikasika ny toetra. Inona zany raha azontsika amin'izay ny zavatra tena manapaka ny fifandraisan'ny olombelona sy ny ilay nahary, hidy-baraha, ilay nahary amin'ny olombelona, ny toetra ratsy. Zay zany hafatra voalohany. Ary efa fantatsika iny fa fampianarana efa tany aloha fa eto izy mbola veriny tsara ary hamafisin'ny bulletin vital tsara. De hoy izy, inona ireo toetra ireo hozy izy? Inona zany le toetra zay manapaka an'izay fifandraisana zay? Hagahava, hakaasy, hakabdanoty, haatsivoty, hasina, hakina, hataava, be ta'anogim, hahenda, hasrara, veakavod, ve orhod ma'asav, hatovim, livne adam. Ho an'izay mihaino amin'ny cours manasa antsika maka noty satria eto bulletin vital manampy be ny tena marina, fanampiana ngeza be ho an'ny olona izay liana amin'ny fifandraisana amin'ny HM tahaka ny fifandraisana amin'ny Moshe ny tena marina. Zay ny tanjona mba afaka miresaka amin'iray nahary amin'ny HM mivantana fa tsy avy amin'ny alalan'ny ataontsika hoe misy anelanelana, misy manelanelana fa tonga dia mivantana. Ireo no zavatra tokony fantarina. Gaava, fehibony, kaasy, ny fahatezerana. Ireo mianatra daholo. Hakabdanoty, ny olona ny toetra antsoina hoe entitra, perfectionniste. Atsivoty, ny alahelo. Hasina, ny fankahalana ny zavatra rehetrarehetra na zavaboary na ny zava-manankaina na ny mpiarabelona. Hakina, ny fialonana. Hataava, ny fitsiriritana. Be ta'anogim avy amin'ny alalan'ny fafinaretana sy fafinaretana rehetrarehetra, khemda. Désir koa reny. Inona? Hasrara, ny fikarohana foana ny sarany, mitovy amin'ny teny gasy, srara sarany. Sararany amin'ny teny hébreu, sarany amin'ny teny gasy. Ny hakavod, fitrandrahana ny voninahitra. Ve otreda ma'asav atovim ve otreda ma'asav atovim livne adam. De ny farany ozy izy ny fitantarana na ny fampisehoana ny zavatsoa natao eo amason'ny olombelona, mpiarabelona, zanaka Adama moa zany. Ireo zavatra ireo zany tandremana, ireo ny mahatonga ny olona anankiray tsy afaka mifandray amin'ny HM. Avraham ashfilot ad katsa Aharon velo yechaas klal afilu al bene beto velo yakpid klal veyihye ne'elev min hakol velo olev veyihye sameach afilu be'etetz atzarotav ויהב את כל הבריות אפילו גויים ולא יקנא על שום דבר כי כצל ימינו על הארץ וישנה ויהביר כל ענייני העולם הזה ופת במלאך תאכל וכולי ולא תחמוד שום דבר מחבלי העולם הזה תבריח בכל כוחך מן הצרחה הכוברת
بعالية velotig aletsadi tsidikoteha ki ta'eved صراخيها بعلام حبا vegam yi ni shuha be gehinom. Zao amizay zany a, ty zany a tokony tanterahana, ty ny zavatra tokony ananan'ny olona anankiray reto, tsy hoe ty reto ireo zavatra andresany reto izy no mpanohitra amin'ny toetra ratsy ndraisantsika teo ambony ozy izy, ka ireo no tokony ho tanterahana raha ohatra ka te hanokatra manana merity hanokatra ny varavarana antsoina hoe hasidina afaka amizay zany ny olona hateraka ny hanao asa soa. Zao izy izy. Afram hem ashfilut ad ktsat ha acharon. Ny fametrahana ny tenany amin'ny toerana farany ambany indrindra. Zay ny fanohitra amin'ny antsoina hoe fehibheboana, izay mametraka ny toerany ny tenany amin'ny tontolo farany avo indrindra. Velo ika esklal afilu al bene beto, ary tsy lasaka amin'ny fahatezerana mihitsy izy na indray indrindra indrindra na dia ao amin'ny prain-trano aminy aza ozy izy. Ny dikan'izany mety hoe tsy hoe mety ny dikan'izay fa mahina izy manondro ary manao précision hoe ao amin'ny na dia ao amin'ny tokantranonao ary ozy izy satria moramora kokoa no ataontsika hoe mora tezitra rehefa any ivelany satria tsy fantatsika. Ary indrindra moramora ny manintsy an'izay toerana antsoina hoe fahatezerana izay rehefa any ivelany, fa rehefa ao an-tokantrano sarotra be ny hoe tsy ho tezitra amin'ny vadiny, tsy hitezitra amin'ny zanany, tsy mitezitra amin'ny zafikeliny sy ny sisa, tsy tezitra amin'ny mpanampiny ao an-trano. Ireo zavatra rehetra ireo izay mahatonga anazy miteny hoe indrindra indrindra ao anatin'ny tokantranonao ozy izy. Velo hiakipidiky lala ary aza entitra mihitsy ozy izy. Raha ohatra ka ny zavatra nitenenina tsy tanteraka ilay izy, tsy maninona. Raha ohatra ka mikorontana nefa miteny hoe ampiriminy ny trano, tsy maninona. Raha ohatra ka nisy zavatra aza entitra amin'ny zavatra satria io izy mitondra anao zany efa nianaratsika mitondra ny olona anankiray tezitra, rehefa tezitra izay moa ny olona dia mariky ny fehibheboana gava. Vehihie ny eleve miny hakol velo oleve. Tokony ahoana moa ny dikany ity ohatrany tsy dia mety ilay zay aza mamaly mihitsy ozy izy ny olona ataontsika hoe nanafintohana na nanambany anao na insulté nanompa niteniteny zavatra ratsy taminao, aza mamaly amin'izay mihitsy ozy izy, mangina zany dikan'izay. Vehihie sameha afilobe eta tserotava ary mifalia foana ozy izy, mifalia hatrany na dia amin'ny fotoana sarotra aza, amin'ny fotoana ataontsika hoe misy sedra lalovana, any mihitsy ozy izy no tandremana tsara, tsy hoe tsisy ny hafaliana sameha satria fanohitra amin'izay ny alahelo. Ny olona malahelo tonga dia miala eo aminy ny roa hakodesh ozy izy bikray vitara ao anatin'ny sary kidosa. Miala ao aminy ozy izy ny ataontsika hoe fanahy masina raha ohatra ka dika ohatran'izay fa beokely izy roa hakodesh lalina kokoa noho ny antsoina hoe amin'ny fahazahoantsika hoe fanahy masina. Dia ve iaher et kol abriot afilo goim. Tia anisan'ny zavatra sarotra ho an'ny misy olona mety hoe sarotra aminy, misy ireo rehetrarehetra moa zany misy sarotra kokoa ny amintsika amin'ny tsirairay, dia misy sasany ataontsika hoe moramora kokoa. Fa tia ozy izy iaher et kol abriot, tiavina mitia an'ireo olombelona rehetra. Kol abriot zany zava-manan'aina, bria.
Fa ny olombelona rehetra na dikadika mifandika anazy eto, afiloha goïm na ny goïm ireo hafa firenena, mponina ny hafa firenena. De zavatra zay mantsy no anisan'ny ataontsika hoe rehefa tafiditra amin'ny tontolo anatin'ny Torah de misy an'izay hevitra zay hoe ny Torah zany ny olona manantanteraka ny fomba sy fady sy ao anatin'ny Torah reo no azo resahana, azo iainana miaraka ataontsika hoe azo iainana zany fa raha vao ao ivelan'izay de tsy afaka iainana satria misy halakha, misy lalàna mihitsy ara no mampianatra an'izay hoe ohatra tandremana ny fizarana fiara-misakafo amin'ny goïm, tsy zany tena zay halakha mihitsy zay satria ny manjary hozy izy ny Gemara ohatra anao hozy izy miara-misakafo amin'ny goïm de manjary mifandray be aminy ary ny hafaran'izay hozy izy mety ho amenao anazy hozy izy ny zanakao lahy hanambady ny zanany vavy. Misy code, tsy hoe misy code. Zay halakha, tsy mandany halakha mihitsy zany zavatra zany fa ny tandremana misy antony le lalàna mifehy hoe tandremana mba tsy miray latabatra ary tsy miray sakafo amin'ny goïm satria misy fitandremana be maha Israel misy fomba fisakafoanana, ny fanamboarana ny sakafo, ny vilia sy ny sotro sy ny rehetrarehetra sy ny hanamboarana azy misy asa be, ina le asa be tandremana ny fahamasinana. Ny goïm tsy hoe maloto, tsy hoe zay fa tsy mampaninona an'zareo le sakafo na tsy tandremana satria reo tsy nandray an'le didiny Hashem. De ny sakafon'zareo zany mety hoe mety misy tsy itovizana le dingana amin'ny fitandremana an'le hasiny. Zay ny tandremana, zay nahatonga ny Chachamim ny lalàna miteny hoe tandremana no mizara satria manjary misy fifangaroana ary indrindra koa izy tandremana misotro, miara-misotro divay amin'ny goïm satria ny divay koa misy tsiambaratelo ao anatiny. Divay no anatin'ny sefirazina hoe da'at zay fahalalàna. Ka io da'at io nefa zavatra faran'izay mora simba indrindra, mora mandray loto indrindra. Zay mahatonga ny tavoahangy raha vao kitika amin'ny olona tsy manaraka ny mitzvot ny Hashem de tsy azo sotroiny ny Israelita satria voakasika fotsiny, voakasika kely ary le tavoahangy fa tsy nikitika ny vantana an'le divay de efa mandray loto le divay. Ny hevitra ambadika an'izay satria tandremana tsara ny fifandraisana amin'ny indrindra amin'ny antsoina hoe da'at na ny connaissance, ny fahalalàna satria ny fahalalàna raha tsy haintsika ny mifehy azy de manjary tafiditra ny fahalalàna avy any ivelany manimba ary tena manohatra mihitsy ny fampianarana ny Torah, ny fomba fanatanterahana ny sitrapony Hashem. Reny rehetrarehetra reny zany mitandremana an'le hasina zay nangatany Hashem ho an'ny Israelita. Fa zany tsy midika hoe ambany zany ny goïm. Zany tsy midika hoe maloto zany zareo, zany tsy midika hoe olona ratsy zany zareo. Tsy izay mihitsy, zay mahatonga an'le fampianarana ny olona antsoina hoe chassid, manaja ny lalàna izy fa tsy manambany ary indrindra tiany ohev, misy fitiavana ho an'ny goïm satria inona ao anatin'izay ny goïm mbola zavaboary ny Hashem, misy anarana Hashem mihitsy ary ao anatiny. Ka zay zavatra zay mitandremana. Ty ampianarina ohatran'izao mantsy raha ohatra ka tsisy fahendrena de raisina hoe goïm zany ambany de mahavita manavakavaka. Tandremo izy fa ny chassid ny olona tia an'ireo zavaboary manan'aina rehetra indrindra ary tafiditra anatin'izay izy ny goïm na ny mponina hafa firenena. Reo iekane al shum davar ki ketsela yemino al haaretz. De toetra anankiray hafa tokony tandremana koa izy aza mialina na aza misiriritra, tsiririritra aza mialina ny zavatra anankiray hozy izy satria ny fialonana hozy izy no mamoaka ny olona anankiray eto amin'ity tany ity. Ina zany ketsela yamino mamoaka ny androny manjary adika koa ny fialonana hozy izy no mitondra ny manafohy ny fiainan'ny olona anankiray eto an-tany. Manatona zany ny toerana ny fotoana
afatesany ohatra ka dikako ilay izy ve iesiny a ve azafady ahaiza ve iesiny a ve ihavily kôla iniane haolam hazeny ary tokony makahala ary tsy miraharaha an'ireo zavatra rehetrarehetra amin'ity tontolo ity. Zay koa mahatonga ny olona antsonany hoe hasidy na hanao asa soa. Ny olona mpanao asa soa izy tsy miraharaha an'ireo zava-misy, tsy miraharaha izy hevel zava-poana ataony zava-poana tsy hoe ataony hitany fa zava-poana ny zavatra eto amin'ity tontolo ity fa tsy vitan'izay siny zany tena inona dikany siny fankahalana tsy tia an'ireto zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ity tontolo ity. Ohatra vola, ohatra sakafo, ohatra fatoriana, ohatra azahoana mahazo ataontsika hoe zavatra ataontsika hoe trano, tômôbila, zavatra rehetrarehetra zay eto izy tsy tiany, mankahala an'izany izy ary fatany fa zava-poana. Zay no antsoina hoe olona hasidy. Inona dikan'izay? Raha ohatra ka zay no fiainana olona antsoina hoe hasidy, amin'ny mason'ny be sy ny maro io olona io no antsoina hoe olona mahanitra, olona tsy manam-bola, olona tsy misakafo, olona tsy mifandray amin'ireo zavatra rehetrarehetra zay misy eto. Zany ny olona antsoina hoe hasidy, zany ny olona antsoina hoe olona olon-kendry. Fa amin'izao fotoana ny olon-kendry na ataontsika hoe ny olona enony be sy ny maro mila farafahakeliny izy manam-bola, farafahakeliny izy manana mampiseho hoe misy harena ara-batana. Upate bim-Allah te ahal vehone. Ary tsy vitan'izay hoy izy. Jereo izy inona izy ny sakafon'ny olona hoe hasidy? Mofo sira zay ihany no hohaniny miaraka amin'ny rano. Zay ny tohiny satria vehole sy ny sisa hoy izy fa mitony zay sady misotro rano izy ny sakafony zany mofo sira de misotro rano ary antohany io koa mofo sira hoy izy no hohaniny fa amin'ny mahavelona azy fa tsy hoe amin'ny hoe voky izy be voky be amin'le mofo sy sira hohaniny amin'ny mahavelona azy. De ny fisotroana rano koa izy tsy misotro rano misy mitelina be dia be fa mihinana misotro amin'izay mahavelona azy. Tena hitantsika zany zay fa io fiainan'io antsoina hoe hasidy io prisoto zany tena hoe fifehezan-tena amin'ireo zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ity tontolo ity. Velo tahmod shumë davara me havile haolamazay ary tsy mitsiriritra, tsy manana faniriana amin'ireo zava-poana eto amin'ny tontolo ity izy toy an'ilay anankiray teo foana. De tibareha behol koreha mina sahara kovereta be aleha. Izy teo velo de miala lavitra hozy izy, misaraka izy hoy izy miezaka misy amin'ny heriny rehetrarehetra hozy izy ny hasida tokony miezaka zany tsika mbola te hoanana an'ilay tegna antsoina hoe hasida ny misaraka amin'ireo sarany izay manantona azy manantona an'ilay olona. Inona dikan'izay? Raha ohatra izy nanao asa anankiray tonga ilay olona satria ianao niasa ameko sarany. Io izy ny tena marina tokony tsy mandray. Zay zany ny antsoina hoe olon-kendry tsy mandray, tsy mitaky sarany hoe navita asa za omeo vola, omeo sarany. Matoa zany niasa nanome ny fotoanako dikan'izay mila omenao vola. Tsy mandray an'izany izy hozy izy, tsy any anatin'izany. Zay koa zany dingana anankiray azahoana afaka ahafantarana hoe aiza ho aiza no misy atsika. Mbola mila sarany ve sa manao zavatra ho an'ny zay mahatonga hoe manao asa soa ho an'ny be sy maro. Asa soa zany zavatra soa zany tsy sarany, tsy azo, tsy voavidim-bola, sarobidy, sarotra vidiana zay ny dikan'izay. Raha vao asiana vidiny ny zavatra natao anankiray efa very ny
mahasoa azy, very no mahatôva azy. Dikan'izay tsy tôvy intsony le izy fa rehefa tsy tôvy zany de iny rà, zavatra ratsy no mivoaka ao anatin'le zavatra tanterahina satria nangataka sara. De vélo تحمض شو فيلوتك التي تكتيخا كي تأفيد شيء صريخة بعلم هبا بجام يعنيشوخا بجينم دي نحفة تفعل نمزيوزيز aza tantaraina, aza aseho ireo zava-tsoa nataonao, aza tantarana zany nanao an'izao e satria zany olon-kendry de zao no nataoko zava-tsoa fa io zavatra io izy a very am'izay zavatra am'izay fomba fitantarana an'ireo asa soa nataonao izy ny anjaranao any amin'ny tontolo ho avy azo vitan'izay fa ho bedy andray ny punition ny punition sazy andray ny sazinao anao izy rehefa nanao an'izay zavatra zay any amin'ny gehinam. Dikan'izay mangina rehefa nanao asa soa anankiray aza tantarana izy an'izy tazomanao ina moa zany tantarana an'izay raha tsy hoe tady kavôdy tady ino izy teo voninahitra avy amin'ny ireo mpiarabelona zay ozy izy natao de very ny anjaran'ny olona nanao an'le asa amin'ny olamy haba ary tsy vitan'izay fa andeha tanteraka an'izay zavatra zay izy voasazy izy any amin'ny gehinam. Zay zany mikasika ny antsoina hoe fahazahoana na fandraisana ny toetra tsara tandremana rehetrarehetra reny. Be dia be le izy ary averiny ihany fa teboka anankiray mety hoe taona iray raha ohatra ka tena hoe miasa tsara tsika taona iray no anaovana an'izay hoe vélo eka est-ce que là tsy ho tezitra raha ohatra ka tena averiko ihany fa tena ataontsika hoe mifantoka tsara amin'ny tanjona hoe te ho olona antsoina hoe mpanao asa soa. Za miteny hoe taona iray fa tena marina izy mety ho vita latsakan'izay fa le ady io le ady amin'ny tseraraha, ny ady amin'ny sitrapoko aloha no tanterahina fa eo koa ny sitrapon'ny H&M mbola afaka miandry. Zay no mahatonga an'le ady lasa sarotra fa rehefa tonga rehefa tena vonona tena mameraka ny teo antsika hoe tena marina za tsisy dikany fa te hanatanteraka fotsiny ny sitrapon'ny H&M mety hoe tsy hoe mety misy tikonina misy fanamboarana azo atao misy fifadikanana be dia be misy fomba azo anaovana hanampiana izy fa ireny rehetrarehetra ireny raha tsy niady mihitsy amin'ny voalohany any anatin'ny saina sarotra be le ady fa zany tsy midika hoe tsy vita sarotra dikan'izay mety hoe mangatam-potoana le izy fa le fotoana miankina amintsika ihany tena marina. De vita zay izy de midôty asorôty ty zany le dingana anankiray eo anelanelan'le toetra tsara sy mitsivà loatasy na ireo fady zay tokony tandremana. Io antsoina hoe midôty asorôty na le toetra zay fady. Misy zany toetra tokony tsy atao, toetra tokony tsy tanterahana de misy ny toetra antsoina hoe asorôty na fady na asoro mbola toetra midina. De M lashon hara zavatra fady zany antsoina hoe lashon hara. De rehiloto manaratsy olona. De levanata panim mitondra henatra ho an'ny olona anankiray na izy irery no resahana na eo amason'olona indrindra moa eo amason'olona fa na izy irery rehefa halevinata mpanimba zany lasa fotsy ny tarehy manafotsy tarehy iny dikan'izay olona menatra zany kôdy anatin'ny Torah rehefa fotsy ny tarehin'olona anankiray satria menatra izy misy ho an'ny amin'ny ataontsika hoe amin'ny vatana ara-batana mihitsy le izy tsy
tsy lasa fotsy fa lasa mena. Fa misy koa diô mahatonga miteny hoe levinate, levana, lasa fotsy. Hoe que noi Shemra Nechavero, mitondra zavatra ratsy na miantso ratsy, miantso mitondra anarana ratsy amin'ny namany. Misy namany ihany de aratsiny ny anarana, le anarana mihitsy kôdy koa zay Shemra. De litsaout, litsaout ny ino moa zany flattrice, mandoka, fandokafana. Rehatsika zany reo toetra antsoina hoe midot asorot na ireo toetra zay fady mikasika an'inona any amin'ny antsoina hoe hoan'izay mahafantatra an'ilay izy, efa nianarantsika ilay izy anatin'ny fototra na élément antsoina hoe rivotra, roach, fampiasana ny vava. Regny izy zany zavatra fady asoro. De inona io? Hoe rehetrarehetra zany efa hitantsika eto anatin'ny sokajy antsoina hoe firesaha-poana, fampiasana ny vava amin'ny zavatra tsisy dikany. Fandokafana sheker, milainga noa, ny fivazavazana, mpivaza. De harima, fanambaniana. Harima zany avy amin'ny avo fa teto mametraka ny tenany avo zany le olona de manambany dikan'izay. Fomba fitenin'ireo zany atsiha betela resam-poana. Sipor ganota vero, miresaka ny toetra ratsy ny olona anankiray, ohatrany hoe mamoaka ano zany nazavety fa madika azy amin'ny teny gasy manko ny anay misy aloha dika ohatrany hoe olona ohatrany hoe mitondra zavatra diso mikasika ny namany. De mita chabed be kalona chavero, de mampiakatra ny voninahitra noho izy a, mampiakatra ny voninahitra ny tsika avy amin'ny fanambaniana ny namany, fanamaivanana ny namany satria kal avy amin'ny kal, zavatra maivana. Ataony ohatrany hoe manimbazimba ny namany izy fa te hahazo kavôdy, te hahazo voninahitra. Masneach madanim ben achim, mandefa teretiko misy fotsiny ay ny olona mpampiady, ny olona mpampiady ny namany. Misy karazan'olona zany manana an'izay fomba toetra zay, toetra hoe ny olona te hampiady olona. Zany koa izy zavatra rehetrarehetra zany asoro. Hitantsika fa zavatra rehetrarehetra reo miankina amin'ny fampiasana ny vava. Iny zany le hoe etapy anankiray izy eo anelanelan'le fahendrena, fakana ny fahendrena no lasa toetra lasa natiora sy ny toetra reo didy tsy azo dikana na ny fady. Misy an'ity misy an'ity etapy anankiray ity. Ty ozy izy ny antsoina hoe ny etapy io zany mikasika ny fomba firesahana, famitana olona, fomba fanambaniana olona, fomba fandaingana fa mikasika amin'ny fampiasana ny vava. De ny ena de chavod tora, izy talikoa be ariot. De misy anankiray am'izay izy ny fampiasana ny Torah
mba azahoan'le olona kavôdy, azahoany voninahitra igny dikan'izay mianatra Torah le olona, mahafantatra ny lalàna sy ny lalàna ny azo atao sy ny tsy azo atao, de hoentiny iny zavatra iny angatahany, ametrahana hoe za zany mila amena voninahitra satria mahafantatra an'le Torah, tandremana hozy izy, zay koa hozy izy. Misy sujet afaka resahana ty fa ty mantsy mety hoe sokoro anankiray mihitsy fa iny no antsoina hoe kavôdy, mampiasa an'le kavôdy ny Torah. Ny anarany le Torah zany no angatahana no lasa fitaovana ampiasain'le olona mba hoe ampiasaintsika am'le hoe mila voninahitra zany, mila hajaina. Nefa misy lalàna ao anatin'izay fa verina ihany reo zavatra rehetrarehetra resantsika reo tsika zao mamaky fotsiny ary manazava kely fotsiny fa isaky ny virgule anankiray, isaky ny thème anankiray, isaky ny teny anankiray feno afaka anaovana cours tena be dia be, tena maro dia maro dia maro ny cours azo atao fa averina ihany tsika ty zao mbola mijery miezaka mamaky hoe inona tsara moa zany hevitra ao ambadika an'izay hevitra tiany le Remitaala tenenina rehefa miresaka antsoina hoe chassid, miresaka antsoina hoe charé kedosha. Hoe izy taklota be ara io de ny toetra ratsy, toetra farany zay antsoina hoe tsy farany ratsy fa toetra fady farany anatin'izay dingana zay hoy izy ny fijerevana, fampiasana ny maso ny farany fa amin'ny fijerevana fijerevana nakedness vetivety tsy miverina kely ny teny gasy fa fijerena ny fitanjahana zay. Io koa zany reo rehetrarehetra reo zany no manakana ny olona anankiray hifandray tsara mivantana, tsisy mivantana ary ipetahany amin'ny akadosh baruch hu, amin'ny Hashem. Reo rehetrarehetra reo. De misy ndray anankiray vetivety jery fotsiny amin'ny firy zao bezata Hashem. Aleo aloha zany ajanona eto ny charé kedosha fa mifandray amin'izay fampianarana zay foana izy ny tena marina fa misy mifandray kely amin'ny parasha amin'izao herinandro zao antsoina hoe vayera, parasha vayera, misy ifandraisana izy amin'ity fampianarana ity satria ny chassidoute na ny fanatanterahana ny asa soa, fanaovana ny asa soa tsy maintsy miankina amin'ny fiadivan'le olona anankiray ao amin'ny hetserarany na amin'le ilany ratsiny. Reny zavatra reny io ady io zany tsy maintsy azo, tsy maintsy mandresa anatin'io ady io ny tena marina, zay vao afaka manokatra an'ireny dingana resantsika reny. Nefa ahoana ny fomba azahoantsika satria zay no teneniny tokony lasa toetra, lasa fahazarana, lasa natiorantsika mihitsy ny hoe manampy olona, mitodika amin'ny olon-kafa, tsy mieritreritra intsony ny fiainantsika satria ny toetrantsika tsy mieritreritra ny tena intsony fa ho an'ny olona hafa sisa. Mitodika any amin'ny olon-kafa. Zay zavatra zay no hitantsika ao anatin'ny parasha vayera, izay parasha an'ity semaine ity. Manomboka hozy izy ny parasha vayera ny endasy zao jerentsika. Hozy izy vayera elav Adonai be'elone mamre ve'u yoshev petach ohel kechom hayom. Ary hita ny mipoitra teo anatrehany hozy izy Hashem tany amin'ny plaine ny Mamre. Plaine moa na sao vita ny plaine na sao lemaka. Tany lemaka ny Mamre. De izy resahany io, izy ny poiran'ny Hashem Avraham. Avraham satria eto tao alohan'izay tamin'ny parasha tamin'ity sabata ity, Lech Lecha, ny farany amaranana ny parasha Lech Lecha nanao ny Brit Mila,
circoncision Abrahama vino tamin'io farany io miaraka tamin'ny zanany Ismael. De eto izy zany araka ny fatatsika amin'ny andro fahatelo ny nanaovany circoncision, ny andro fahatelo ny fanaovana ny circoncision tena marina ny andro famorana. Io no tena marary indrindra ny fery. De zay no tonga d'andreny hoe vehu Yosef petach ha'ohel, mipetraka teo amin'ny varavaran'ny tranolainy izy mandritra ny amin'ny andro mafana. Cham, tsy zay aloha fa aleo vakinakina aloha. Vayisa enav vayar vehine shelosha anashim netzavim alav vayar vayarots likratam mi petach ha'ohel vayishtahu artsa. Ary nihiratra izy ny masony ka nahita olona telo mitsangana teo akaikiny, teo anatrehany, teo akaikiny. De rehefa nahita azy izy Abraham de mihazakazaka tao anatin'ny mihazakazaka tamin'ny avy eo amin'ny varavaran'ny tranolainy ary ary nihoaka teo anatrehan'ireo olona telo ireo. De eo izy vayomer Adonai imna matsati chen be'enecha al na ta'avor me'al avdecha. De ozy izy Abrahama omatsy an'ireo olona telo tsy fantan'ireo olona reo fa tonga teo fotsiny izy. Araka ny fantatsika moa zany ao anatin'ny midrash anjely izy ireo fa ataontsika tsika mamaky pshat. Olona telo mipoitra teo amin'ny tranolain'i Abrahama de izy nefa amin'ny andro fahatelo marary amin'ny nanaovana le brit mila. De nitsangana izy ary nihazakazaka nihoaka teo anatrehan'ireo olona telo ireo de niteny izy ny tompoko ozy izy. Raha nahita andreo anaovana grâce raha nahita fahasoavana eo amin'ny masonareo zaho ozy izy aza mandalo eo anatrehan'ny mpanomponareo. De ozy izy yukah na mi'at mahim rahatsu ragnechem vehisha'anu tachat ha'etz. Maka kely ozy izy amin'ny rano ary sasao ozy izy ny tongotrareo ary miala sasatra eo ambanin'ilay hazo hets. De tohizany ve ekha pat lehem vesaadu libchem achar ta'avoru ki alken avartem al avdechem va yomeru ken ta'ase ka'asher dibaram. Ary hitondra anareo mofo ozy izy Abraham za hoaninareo ho azahoanareo hery hiverenanareo mba ho atanjaka indray nareo ozy izy amin'ny lalanareo zany. De hitohizanareo ozy izy ny lalanareo satria nareo ozy izy nandalo teo akaikin'ny mpanomponareo. De namaly zareo ataovy arakin'izay sitraponao ozy izy. De aveo eo ny parasatsika zao fa inona le fampianaranao, inona zay fomba fihetsikan'ny Abrahama vino zay no antsoina hoe chassid na fanaovana asa soa. Chassid araky ny fantatsika tika nanao an'ny ospizine na nanao an'ny fety antsoina hoe Sukkot na le fetin'ny kabane moa zany ny trano hazo namboarina mandritra ny 7 andro. Misy
misy vahiny 7 no noraisintsika isan'andro mandritra an'io 7 andro io. Ny vahiny voalohany Avraham, de ho an'izay mianatra efa nandalo an'io tsy ambara teny ambadika an'io vahiny io reo vahiny reo antsoina hoe ospiziny ary mifandray amin'ny sefirot 7 zareo: Chesed, Gvora, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod ary Malchut. Mifandray amin'ny Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David. Aiza zany Avraham? Avraham no vahiny voalohany raisintsika ao anatin'ny sefirana inona? Chesed. Chesed ino? Chasidut na Chasid, olona antsoina hoe mpanao asa soa. Ary aiza no ahitantsika an'izany toetra? Satria hitantsika zany zao eto fa ny fihetsiky Avraham avy io araky ny hitantsika izy efa amin'ny 70 taona mahery no nanaovana 7 taona no nanao an'ilay Brit Mila, nanao an'iny namora-tena moa zany. De eo amin'ny andro fahatelo faran'izay marary indrindra. Raha ohatra ka tsy nanana an'izay toetra zay izy, antsoina hoe chasidut na fanaovana asa soa, hoe mitodika amin'olona hafa, fa nitodika tamin'ity satria rehefa zay koa misy fampianarana lalina be anankiray eto fa zarantsika ilay izy. Rehefa marary tsika, rehefa misy aretina, rehefa misy sedra, rehefa misy zavatra manjo eo amin'ny fiainantsika, de inona ny natiora, inona ny toetran'ny olombelona? Natiorany olombelona mitodika amin'ny tenantsika. Tsy afaka manao zavatra intsony fa tonga de eo amin'ny tenantsika. Rehefa marary tonga de eo amina za satria tiana ho karakarain'olona satria tsisy intsony ny hery. Raha misy sedra, ohatra hoe tsisy vola, tsisy an'izao, misy sahasin'izany be dia be, ny sedra rehetrarehetra amin'ny fiainana de mitondra antsika olombelona mitodika amin'ny fiainantsika. Tsy afaka intsony tsika zany mitodika amin'ny olon-kafa. Raha misy olona tonga eo rehefa marary, marary za fa tsy afaka mandray an'izany. Ohatra, jerentsika ny fihetsikan'ny Avraham Avino eo amin'ny andro fahatelo amin'ny toera faran'izay marary indrindra. Misy olona tonga vahiny tsy fantatra fa mpandalo, olona telo. Tsy miteny hoe tsy fantatra satria ataontsika hoe tsy fantatra satria mpisadintsika zao. Tonga ilay olona mandalo eo akaikin'ny trano lahinao. De inona nataony hozy izy? Tsangana izy ary niazakazaka. Ito Nitsavim ala vaiaratsy kingy, lasa niaingana iaratsy zany hoe niazakazaka. Nitsangana izy satria zay ny toetrany, tena natioran'ny Avraham. Tsy mijery ny tenany izy amin'izany andro marary zany fa misy olona eo de izy reny reo no raisiny. Ary tsy vitan'ny raisiny fa tonga de natsoiny Adoni na tompoko. Fandraisana vahiny, ny vahiny antsoina hoe tompo, Adonai. Tsy haiko na azontsika zay ngeza be ary lalina be zany dingana zany. Vahiny tsy fantatra nandalo eo akaikin'ny trano lahin'i Avraham de antsoiny hoe Adonai, tompoko. Averiko izy teo Vaiomara, zay hozy izy. Ary niteny Avraham Adonai, de ahoana ny fomba firesahana? Imna matsatichen be eneha, raha ohatra ka nahita fahasoavana eo amin'ny masonao, eo amin'ny masona eneha, masonao satria singulier ty fa tsy masonareo. Eto nataony hoe tes yeux hozy izy amin'ny teny frantsay. Raha ohatra ka tes yeux izy tokony hoe be enechem fa be eneha eo amin'ny masonao. Alina ta avor aza mandalo eo anatrehako izy izy, eo anatreha mandalo eo akaiko za ilay mpanomponao. Nametraka ny tenany inona? Mpanompo, Eved, Avdecha. Eved zany mpanompo. Raha dika serviteur, mpanompo. Avraham zany satria zay le dingana antsoina hoe Chesed, Chasid, olona mpanao asa soa.
mametraka ny tenany amin'ny farany ambany indrindra araka ny nivakiantsika teo. Tsisy gavatsy hoe za manana ny ataontsika hoe anatin'ny trano ilaiko za mila hajaina. Mpanompo anao, aivedy an'ilay olona rehetrarehetra izay miditra ao an-tranonao, ao anatin'ny trano ilainao. Mametraka ny tenanao ho mpanompo ary ny olona vahiny tafiditra ao anaty tranonao antsoina hoe tompo, Adonay. Vita zay dia hoy izy vaikah iokah na meaty mahiny. Nasainy nanasa misasa zareo ny tongotra zareo hozy izy ary maka aina eo ambanin'ilay hazo. Io misy kôdy anankiray mety misy kôdy dimy fa kôdy io zavatra io dia ireo naroso ny sakafo. Dia mba hahazo hery zareo ao anatin'izay. Dia manasa antsika moa zany satria izay no parasan'izao herinandro izao. Manasa antsika manaraka an'izay mandalina an'izay ary mandinika an'ilay antsoina hoe fa maninona Abrahama no antsoina hoe chesed mifandray amin'ny sefira antsoina hoe chesed na asa soa, fahasoavana. Satria ato anatin'ity vahera ity no ahitantsika anisan'ny toerana ahitantsika hoe ao no izay mahatonga ny Abrahama afaka antsoina hoe chesed. Dia chasid manana dingana antsoina hoe chasid mitodika amin'ny mpiara-belona aminy. Tsisy intsony ny gava. Ny gava tena manidina ny gava farany ambany indrindra. Vao misy olona tsy fantatro na iza na vahiny tonga ao anaty mandalo fotsiny asaina mandroso ary antsoina ireo vahiny ireo Adonay. Zay tsy midika isika avy eo isika tsy miditra anatin'ny lalina amin'ilay izy satria misy ny midrashim mampianatra fa ireo anjely malachim anankitelo izay nalefan'i Hashem. Dia amin'izay dingana antsoina hoe chasida zay mantsy Abrahama mahafantatra tsara ny natioran'zareo hoe zareo marina fa naka endrika olombelona fa anjely zareo. Fa na zany na tsy zany misy mosara, misy fampianarana, misy fahendrena lalina azo trandrahana tsara ao anatin'izay hoe nahafantatry Abrahama aza fa anjely zareo. Na tsy anjely ary reo fa jerena ilay fihetsikany hoe manetry tena, mametraka ny toerany amin'ny toerana farany ambany ary miantso an'ireo olona ireo Adonay, tompo. Misy angambany fa amaranana an'ilay izy satria tsy atao lava loatra satria betsaka Hashem. Izay afaka mandinika tsara. Fa ny antsoina hoe mpanompo araka ny Torah rehefa ny Israely anankiray hozy izy maka mpanompo dia misy lalàna be dia be mifehy an'ilay Israelita mikasika ny mpanompony. Mila mampiakanjo azy, mila mampiomehy sakafo azy, mila mikarakara azy raha ohatra ka marary izy, ny tompony no mitsabo azy. Raha misy vady aman-janaka sy ny sisa mikarakara vady aman-janaka. Ny tena marina zany rehefa maka mpanompo ka ny Israelita dia ny mpanompony ny tompony. Inona dikan'izay? Raha ohatra zany Abrahama Avinu manompo an'zareo, manompo an'ilay anjely, manompo an'ilay vahiny tonga, izy ny tena tompo, izy ny Adoni, ilay mpanompo. Abrahama zany no avy no Menachim. Fa matoa izy avy no Menachim mametraka ny tenany ho mpanompo. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka. Aza mamisalasala mametraka fanontaniana ao amin'ny messenger dia Bezat Hashem tohizantsika ny alahot. Mbola hitantsika foana amin'ny viny satria mbola misy programa kely mbola apetraka zao oviana ny anaovana an'izay satria misy cours koa mbola atao amin'ny teny frantsay sy teny anglais. Bezat Hashem fa mbola hijery amin'izay amin'ity herinandro ity dia tohizana ny alahot mikasika ny kidouche izay natomboka antsika tamin'ny herinandro lasa teo. Shavuot tov לכולם, mirary.
herinandro tsara sambatra dahony ary alasantsika iny zany mianatra foana ny Tora, mianatra ny ito parashaty vahira koa ahitana an'izay toetra izay Bezat Hashem mba ho azahoantsika hery ary alaitsika tahaka ireo ray aman-dreny, ireo razambe antsoina hoe Avraham. Bezat Hashem, Yom Tov, Shavua Tov.